ety amin'ny biso na biso ety vandretrano any mbola hitondrananao amin'ity androany ty ato anatin'ny table de mada sakafo vaovao mafilotra indray no entiny madame Manou antsika ho amin'ny androany dia mahazaho toerana daholo ary fa hiaraksika hiditra dia manasanao ary tao. Eny ary tonga eto indray isika sakafo hafandray no entina ho anao amin'ity androany ity mamerina ny araba aloha madame Manou dia inona indray ny sakafo atolotritsika ny mpijery ary ho amin'ny androany. Miarahaba ny kanto dia miarahaba ny Kolo TV dia miarahaba ny rehetrarehetra. Nataontsika androany accompagnement anankiray atao amin'ny biso na biso mangahazo izy io bononoka. Atsasaka bononoka zany raha bononoka tsinitsika milona efatrandro ka efatrandro sy efatralina any anaty rano le mangahazotsika iny fa ty eo amin'ny 2 andro eo ihany dia avoaka dia ity izy ity atsekeny anarany mangahazo manta zany mangahazo manta bononoka ndrapena dia amainina sapakanto angefa maina tsara mihitsy le izy dia fofony mahazo tsara vovony ohatran'izao zany izy rabe fofony fa tsy mbola tonga ny bononoka tsy mahery le izy ny antony anaovana an'izy an'le hoe manao bononoka manala amidon manala le mahadécalcifier reny zany izay ny antony satria ty foto-tsakafo ny afrikanina dia hohanina matetika dia mba tsy ho décalcifier dia mila esorina ny amidon zany rehefa niala io amidon io zao. Eny ary hitantsika ety amin'ny biso na biso daholo zany rehetra sakafo resahany zany fa tsy hoe eto fotsiny ye fa akoatrany mangahazo zany izay ndrapena io dia inona koa ny fangaro ho ampiasaintsika dia anao sakay tsika sakay amin'ny alalan'ny trondro maina eto amintsika manakarena patsitsika patsa mena patsa fotsy mety fa patsa mena zany nataonay androany atao amin'ny biso na biso dia poisson salé ozy izy zareo poisson salé atsika hitanao le lamorue reny eny an-tseny reny miaraka amin'ny vovoka gogo maina reny zany na le fonony reny pitehana tsara amin'ny robot totony tsika tsy toto azy eto fa ataontsika amin'ity izy dia misy sakamalao tongolo gasy tongolo oignon dia sakay alaitsika androany indray amin'ny assaisonnement dia ity sakay ity ny ampiasaintsika fa tsy ataontsika tsy lany 5 lahy fa raha safidy manokana le izy fa tokony ho tsy lany 5 lahy raha any amin'zareo fa ny atao amin'ny biso na biso natao an'ity satria tsy zaka le tsy lany 5 lahy dia ity dia miaraka koa izy amin'ny pilokely somary hoe asiana le pilokely tsy dia tena le pilokely zany fa ngezangezakely le maitso kely fa ity no ampiarahana aminy. Rehefa manao sakafo moa zany sika raha hoe plat africain dia tsy maintsy misy hatrany ny sakay misy foana ny sakay dia misy calcium be le izy satria hitantsika fa patsa sy trondro maina dia mahatsara nify be an'zareo le izy zareo presque tsara nify daholo ny olona rehetrarehetra amin'le vokatra le trondro maina zany amin'le calcium. Eny ary iroso amin'ny fikarakarana avy hatrany sika ary inona no hanomboantsika azy ny hanomboantsika anazy dia ty atseka ety le mangazo ty andrahoana vapeur le izy ilaina zany tsika manana vilany anaovana vapeur couscousier zany ny ampiasaina dia raha ohatra hoe tsy manana vilany sala amin'izao dia atao rice cooker dia efa mety dia raha tsy manana rice cooker koa tsika dia afaka vilany atao bain marie indray zany le izy atsofoka anaty vilany dia atsofoka anaty dia mitsofoka ao le izy fa tsika manana couscousier dia couscousier ny ampiasaintsika tonga dia miaraka fa tsy hoe andrasana mangotraka akory le rano zany dia araraka ato fotsiny le izy atanaty afo tsy asiana rano zany ve anamboana azy efa misy rano le teo fa le izy tsy asiana fa dia izay no mampavasaronana dia eo amin'ny 10 ka hatramin'ny eo amin'ny 5 sy 20 minitra eo le izy dia afo normal
mahita voatabia maromaro ihany koa eto madame Mano ho ampiasaintsika avokoa ve izy ireo ampiasaintsika amin'le sakay io fa ny ampiasaintsika amin'le atseke ampiasaintsika amin'le chito io fa ny ampiasaintsika amin'ny atseke dia voatabia poivron ataontsika en salade aloha zany izy voatabia concombre poivron dia le sakay ity dia sauce vinaigrette zay amin'ny endriny salade zany zao ny anaovantsika azy io amin'ny endriny salade izy zao ny anaovantsika anazy io zay dia ao io 15 minitra dia hokarakaraintsika le chito tonga dia manararoatra ny chito eo amin'ny adiny 4 adiny 3 mahandro anazy mila tongolo tonga dia totona miaraka dia tsy maintsy tongolo kely ohatra zao ve madame Mano no ampiasaina sana le tongolo be reny ihany le tongolo be dia efa mety tongolo gasy betsaka ny sakamalaho efa voatetika moa zany ny anay dia ny atao biso na biso dia patsamena dia le poudre efa vita poudre fa aloha tetehantsika le tototsika le tongolo zany tongolo oignon sy tongolo gasy mamela fofona be le izy amin'le fitaovana zany dia tsara tokana mihitsy n'le fitaovana ampiasaina raha manjary koa hoe robot anaovana zavatra fa ohatra dia mijanona le goan'le izy dia aveo atokana mihitsy n'le izy zany atao purée le izy tena atao potika mihitsy atao potika izy sy ny tongolo gasy sakamalaho moa izy efa vita ny sakamalaho koa totona tena atao totona zany fa efa manana voatoto zay dia tonga dia ampiasaina raikitra amin'izay voatabia be dia be mihitsiny misy ny voatabia purée concentré dia misy ny voatabia ampiasaina daholo zany sady mila zany tsika concentréna voatabia mila ny voatabia mbola miaraka amin'ny esorina ny voniny tsy mandeha ny voniny tsy mila voasana akory zany tsy mila voasana fa purena tsara tsy fotsiny izy fa ny voniny miala dia voatabia firy eo zany zao no ampiasaintsika amin'io ataontsika voatabia 1 kilo io zao dia ampiasainao daholo zay ampiasainao daholo satria le izy azo tehirizina nge kanto hoe azo tehirizina le izy rehefa masaka rehefa vita dia afaka anaovana mahasolo loaka mihitsiny zany fa tsy hoe sakay fotsiny tena hoe mahasolo loka riva hoan'ny amin'ny mangazo hoanina amin'ny mofo izy hoanina amin'ny akondro izy hoanina amin'ny akondro izy akondro somary manta ve zany no atao sa tena akondro banane plantain akondro laosy izy tsika malagasy le somary lehibe reny zany banane plantain atao vapeur dia tsy dia menaka be aloha zany izy amin'izay rehefa atao vapeur fa raha endasitsika le akondro dia afaka hohanina amin'ny tsaramaso koa nefany izy le black eye reny zany ny tsaramaso tena fihinanany anazy le chito ny resakitsika eto zany le sakay mandra-piandritsika n'lay mangazo nandrahoana tamin'ny etony etsy dia izay ny karakaraintsika eto vitanao ngambany alefatsika ok za mba manao lakozy kely kanto tsara ihany manamarika fa hitatsika ety amin'ny biso na biso ety ivandry avokoa moa sakafo izay karakaraina eto somary jerevana ihany le izy efa masahany aloha zany ato dia reto patsa reto zany ahoana ny afangaro rehefa mahandro
poudre mety misy zao any tokantrano any raha ohatra hoe lena le izy dia mila endasina tsy maintsy maina. Tsy maintsy le patsa vidiana amin'ny any iny tsiponina tsara dia tonga izy dia totona. Ia vao ala daholo zany voan'le voatabia hoahodintsika miaraka amin'le tongolo gasy sy tongolo oignon dia tena potehana somary mafimafy izany mafimafy satria betsaka le voatabia betsaka le voatabia. Ok, zoom zao. Na tsy potika izy zany reto sakafo ampiasaintsika reto tokoa be dia be ny voka-tsoa raha tsy resaka fotsiny tsika ny azo avy amin'ny patsa zao be calcium. Be calcium be. Ny voatabia ihany koa afaka resahantsika hoe misy ny zavatra voka-tsoa azo maro avy amin'izy reto. Dia izy efa mety zay. Efa mety zahay. Ataony saosy zany zao. Tonga dia andrahoina miaraka amin'ny menaka fotsiny izy dia miaraka amin'ny rotsakao. Tsy mila endika endasina. Tsy mila endika endasina izy fa tonga dia miaraka andrahoina ao. Dia asiana rano kely tsy asiana rano. Le menaka fanondrano le voatabia nitetehantsika iny mitera-drano ny manamasaka anazy dia tena feu doux kely. Dia vita iny dia menaka dia atao mandifitra anazy ve zany zao le menaka ampiasaintsika tena menaka betsaka ny ampiasaina maherin'ny fefany. Inona ny mety anton'izay madame Manou? Hitazomana anazy amin'le izy hitehirizina. Alefantsika koa ny sakamalao. Raha ny endriny sakamalao iny zao amin'ny 3 sotro lehibe eo sa indroa sotro lehibe? Indroa sotro lehibe iny dia mipodra trondro maina dia mipodra patsa tsy adino ny kilalaon'ny atao amin'ny bisona mampatsiro ny sakafo ny ataontsika. Ny sakay moa zany ny tsy maintsy omendanja foana ao anatin'le sakafo. Mety ihany koa zany ty patsa mena ty raha atao hoe patsa fotsy mety koa izy raha afaka soloina patsa fotsy ihany koa fa tsy voatery mety koa izy ina moa patsa be crevette maina tsy adino ny sira rehefa avy eo fa aloha hitsofoka ny tsiron'le cube dia asitsika sira izy arakaraka le tedavana anazy tra mbola tsy ampy menaka le izy dia andrahoina feu doux alefa ny voatabia concentré betsaka io zao le concentré kely anankiroa reny anankiroa reto hitantsika reto zay dia afangaro tsara izy zay vao atao eo ambony afo zany atao eo ambony afo dia feu doux dia adiny 4 zany izy mitaingina eo. Ina mahatonga izy hoe adiny 4 zay sa zay misy voavoaka mahazo an'le zay vao mahazo an'le couleur tedavina sy le afahana mitahiry anazy. Ataontsika feu doux manify kely izy. Asatsika eto tia koa zay vita esorintsika dia ataingitsika ny chito ny anaran'ity sakay karakarainy madame Manou atsika ity afaka ataontsika tsara any koa ny tokantrano any. Potehana tsara le cube. Rehefa manomboka mihamafana vao asiana sira ve sa avy hatrany dia afaka asiana sira dia alongany aloha mivoaka tsara le tsiron'le izy rehefa somary malemilemy iny izy zay vao ampitsika ny sira
dia mila poivre ihany koa poivre tsy maintsy hoe mandeha foana aloha zany iny a zafady ngemola kelikely ihany poivre ataontsika ato aloha fa avy hoe andramantsika izy rehefa avy ao manao ohatran'izao zao ny couleur andrambola manta izy a mbola hita ao tsara mihitsy ny couleurany zay aveliketrika eo zany aveliketrika eo izy efatra eo farafahakeliny zay ora efatra zay sa zay mihitsiny zay mihitsiny dia ny sakay koa arotsakitsika tokony potehana niaraka izy moa zany a fa ty ho alefatsika ao satria izy andrahoana adiny efatra sakay ngambany aloha mialatsiny kely efa tsy maintsy ampiko ihany zay dia feu doux saronana le izy rehefa avy ao alohana piripirina kely dia efa vita zay le mangahazo vita le mangahazo ity anankiray ity kosa indray a atseke no anarany a zany hoe ny tena hita ao anatiny aloha zany ny misongadina dia ity mangahazo rape ity io izy vita ho ataontsika salady izy ity sady zay madame Manou ataontsika salady izy dia afangarontsika bol ny saladier raha ny fahitana zao dia ohatry ny couscous ny endriny fa izy mangahazo mangahazo ny couscous dia raha ohatra zao fotsiny izy a dia somary izy a asiana sira kely dia iny le ndresantsika tamin'le tsika nanao poulet asa tamin'ny farany dia io a solon'le vary iny zany a dia hinanana n'le poulet asa io le atsekeny tantaraitsika fa ny tsika izy androany salady a ampiarahantsika izy a amin'ny trondro fa efa voatetika reto a ny voatabia sy ny tongolo a anaovantsika anazy eny ary efa vita zay iny le izy dia ndeha ho afangarontsika amin'izay a amin'ilay voatabia sy poivron sy tongolo a misy concombre ihany koa sakay kely tsy adiny mihitsy ny sakay a ary mahasalady azy zay a dia toa dia afangaro amin'iny izy manta iny dia asiana sauce vinaigrette nisy sauce vinaigrette mahazatra antsika ihany zany tovy ihany sauce vinaigrette-tsika afaka ampiasaina ny huile d'olive afaka ampiasaina ny menaka soja afaka ampiasaina ny tournesol dia nataontsika tsy huile d'olive aloha izy atao aminay zany tsy huile d'olive ny anaovana anazy fa indray arakaraky n'le tedaviny mpihinana tonga ato hoe ataovy huile d'olive ny ana le atseke dia huile d'olive ny anaovana anazy satria rehefa huile d'olive tokoa ny aveny ampiasaina dia tena eny le huile d'olive fa raha mahazatra atao aloha zany arakaraky ny filan'le client le izy hoe huile d'olive ny anaovana anazy sa huile tsotra dia fourchette no anafangarona anazy mba tsy iraikidraikitra le izy dia andrasana mangatsika tsara dia afapo tsara zany aloha ny mpanjifa rehefa makety satria zay arakaraky ny filanao mihitsiny ohatra tianao zany hoe huile d'olive ny ataonao amin'le izy dia afaka ny manome fa afapo amin'izay ry zareo ety amin'ny biso na biso fanararakitsika sauce vinaigrette zay dia ampy dia mila atao marikivy loatra io raha hoe ianao ny ampanandramako azy ahoana fahitanao azy ahoana sakay somary masitsika kely ihany fa raha hoe ho an'olona tena tia sakay aloha zany dia tena ao tsara le izy sira angambany ve sa tsy ampy sira kely fa le arkivony koa hitako hoe fa ao tsara koa zay io zany izy dia afaka hohanina amin'iny izy io le hoe tsy maintsy
grillade ve ny ampiarahana aminy grillade zany mahazatra ny atao biso na biso na friry ary angamba hoe endasina ilay izy tsy maninona koa fa grillade na poisson poisson braisé no anaovantsika anazy mety koa izy tonon-kena zany na tsy voatery hoe trondro tsy voatery hoe akoho fa tonon-kena no ampiarahana aminy zany dia trondro no ataontsika androany. Eny ary mandra-piandritsika n'ilay tsito izay mbola miketrika eo ambony afo eo dia anao ny dressageny ity atseke ity isika. Atseke en salade moa zany le izy efa vitantsika teo dia efa nisy trondro natono tary amin'ny fanatonoana hena tary dia ataontsika ohatr'izao izy accompagnement miaraka aminy. Ataontsika eto akaiky eto dia amin'ny maha hoe grillade azy dia ataontsika ny voasary makirana. Ary raha ohatra hoe zavatra hafa zany ohatra hoe akoho no nampiarahana taminy hoe poulet grillé dia mety foana ve le voasary makirana afaka ampiarahana foana sa le izy hoe trondro ihany? Le trondro ihany aloha no tena hoe nanaovana anazy zay. Ataontsika ohatr'izao angambany izy zay ity zany izy aloha ity zany ny sakafontsika tamin'ny androany atseke nampiarahana tamin'ny poisson grillé na braisé koa fiteny na braisé. Eny ary fa tsy izay ihany nataontsika teo fa hitantsika teo nanao ny tsito ty tsito ty indray ohatrany hoe karazana sakay dia nandritra ny adiny efatra nandrahoantsika azy dia ngamba ny everiko efa vita koa izay madame Manou. Efa ianareo fofony misitona orona be le izy dia misitona maso be koa dia le menamena be teo lasa ohatran'izao paty izao. Ohatrany hoe voamadilo ohatrany patina voamadilo fahitaka ato azy iny le menaka mitazona anazy izao iny dia io izy izao vita. Dia moa izy io zao ampiarahana amin'inona sa hoe na sakafo tsotra ary dia afaka tena hoe sakay mihitsy izy. Tena sakay izy fa mety tena hoe laoka ihany koa izy vonoko le afo mety hoe tena laoka ihany koa izy. Andramo hoe raha tantonao aloha mangala kely fotsiny. Maromaro ihany ngamba le sakay le narotsakitsika teo ve? Be dia be. Ity raha ity tena inona fahinonao anazy? Le patsa aloha zany tena henoko ao anatin'le izy le trondro dia sakay aloha zany tena manaikitra dia manaikitra fa tsara le izy ataoko ngamba rehefa ampiarahana amin'ny zavatra hafa izy dia azo tsara ny tsirony dia efa ataontsika sady ihany koa ny dressageny. Izy ity zany afaka ampiarahanao amin'ny mofo afaka ampiarahana amin'ilay banane plantain ohatrany hoe manositra amin'ny mofo ohatrany hoe manositra dobera zany afaka atao laoka tena laoka hohanina amin'ny vary soa izy tsara be koa fa atao aminay izy ampiarahana amin'ny banane plantain ampiarahana tena ataonay solona sakay mihitsy zany sakay afrikana dia ny olona avy any Ghana manao an'izy ity dia ohatr'izay dia io ilay sakay atsika. Mety tsara mihitsy zany ampiarahana na dia hoe efa ny sakay ary ity dia mbola afaka hinanana tsara n'ity efa zavatra nikarakaraintsika ity dia afaka hohanina amin'ny vary koa izy vary sy sakay vary sy trondro maina zany ohatra hoe vary fotsiny dia io ny ataontsika laoka dia efa mety dia arakaraky ny fahazakanao sakay zany no anaovanao anazy fa io izy io ihany fiarahana amin'ny madame Manou no tapitra fa ny table de mandat kosa mbola itoy mbola misy ny bienfait ho resantsika nisy sakafo nikarakaraintsika teto ny resaka nampiasa voatabia isika nampiasa tongolo isika dia ny mahakasika an'ireny rehetra ireny no ho resantsika azadino ary fa tetỳ amin'ny biso na biso tetỳ Ivandro no nisy anay dia misaotra anareo ny tondra anay napetrano anay.
misaotra ny Cool TV dia misaotra antsika rehetrarehetra. Veloma tompoko. Zay miakatra be fofon'ny sakafo. Raha teanao an'ity sakafo iray ity ary isika atsekeno anarany dia reto avy no zavatra ilaina: mila mangahazo, sira, voatabia, poivron, tongolo oignon, sakay ary sauce vinaigrette. Raha hoan'ny tsy tao kosa indray dia reto avy ny zavatra ilaintsika: voatabia, tongolo gasy, tongolo oignon, poivre, sakay, menaka, vovoka gogo maina, vovoka patsamena, vovoka lamorue ary cube sy sira. Anio ary isika dia iresaka indray ireo voka-tsoa azo avy amin'ny voatabia. Voankazo iray manana ny lanjany tokoa ny voatabia ary ny fihinanana azy dia misoroka amin'ny aretina maro. Misy karazany maro ny endriny, ao ny tomate cerise izay somary kelikely kokoa, ahitana endriny lavalava ihany koa toy izao hitantsika amin'ny sary izao, ary misy karazany maro hafa. Fa inona tokoa ary moa no tena zava-tsoa entiny? Voalohany ary dia manena ny mety ho fatapahany lalandra ary misoroka ireo aretina manodidina ny fo ny fihinanana voatabia. Manaraka izany dia manan-karena lycopène ny voatabia izay singa iray misoroka amin'ireo karazana homamiadana maro toy ny homamiadan'ny tsinay, ny nono ho an'ny vehivavy ary ny prostate kosa ho an'ny lehilahy. Tsara noho izany ny mihinana azy matetika, na atao amin'ny lasary izany na hanina amin'izao na afangaro amin'ny laoka ihany koa, fa ny tsara kokoa aloha izany dia ny hohanina manta izy. Dia izay indray ary aloha ny bienfait antsika rehetra ao amin'ny androany. Misaotra anao nanaraka ny table de madatra amin'ny farany dia mirary soa antsika rehetra amin'ny fotoana amin'ny herinandray. Veloma daholo.